Baraingo. Baraingo. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Baraingo. Baraingo. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Baraingo. Politika. Baraingo. Toekarena. Baraingo. Finoana. Baraingo. Fanabeazana. Baraingo. Fialamboly. Baraingo. Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Baraingo. Baraingo miandro valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahevitra ny Baraingo. Anasa vahiny ny Baraingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiaina ihany koa ny Baraingo. Baraingo. Fandaharana arahanao. Eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Nahitra daholo ny ambany lanitra tompoko ary dia faly hatrany tafaraka amintsika rehetra atao anatin'ity fandarana Baraingo ity, miaraka amin'ny Zandra Manosy Tafara Jaune eo amin'ny fisahanana fiangaliana ny lafi ny teknika Saolo Malala no manoloana micro. Isika rehetra ny tokantrano izay miantso ny fanerasera mifandefa SMS ao amin'ny 034 43 558 57 sy ny 033 74 217 57. Isika rehetra ihany koa izay manokana fotoana dia miaino sy manaraka ny Baraingo amin'izao fotoana izao naiza toerana misy atsika. Isika rehetra ireo no hiaraka anatontosa dia hiaraka ampiaina ity fandaharana ity ko dia sitraka sy telina indrindra tompoko ary dia manasa antsika rehetra mpifaliana anjo izany hatramin'ny farany. Tena hiantoka tokoa isika, hiantoka ao anatin'ilay fandaharana dia ankafy izany atao hoe fiainana, mankafy fiainana fa fotoanany izao. Izay ho resahantsika androany dia ilay tena ataontsika hoe malasa adala ve? Adala tokoa ny an'izany e. Adalam-pitiavana daholo ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Resaka fitiavana ao anatin'izany aina mankafy no ho resahantsika androany. Enjana be io zareo, tena enjana be io. Enjana be io tontolo anankiray io satria mila antsika mahafantatra, mahalala ilay tontolo misy iainantsika raha vao miresaka n'io fitiavana io. Mba tsy ahatonga antsika arary fo, horingana, itebiteby, atahotra, isentolava sy tsy haiko tsony fa rehefa tonga eo alohan'ny fitiavana dia mankafy fiainana. Zay ny fitiavana sy ny aina mankafy fiainana no miaraka ary zay no mahasarotra ny resaka fitiavana isika miteny amin'izao fotoana izao io. Efa nisy fotoana nazavana anazy tsara. Hoy manko ny Baraingo apetrakareo hoe raha toa ary ve Saolo Malala ka ilay tompon'ny aina izay antsoina hoe Andriamanitra fitiavana no mifehy ny vatatena dia hitondrana fijaliana ve, hitondrana fahoriana ve? Raha ohatra ve ka ilay lazainao hoe tompon'ny aina, ilay Andriamanitra fitiavana no manjaka ao anatin'ny fiainanao, dia mbola isy ihany ve Saolo Malala zany le mandeha misaraka, dia le mandeha mijangajanga, dia le rehetrarehetra. Zay mihitsy no hazavaintsika amin'ity androany eto ity. Raha toa ianao ka efa nahazo tsara izay rehetra efa nozaraina hatramin'izay dia avy hatrany tonga dia ho azonao ny resaka rehetra izay lazaiko eto. Isika amin'izao fotoana io zany izao no ilay misy karazana sokajin'olona be dia be. Misy ny olona izay efa allo tenentsika hoe vatatena mihitsy angamba dia amin'izay tonga dia tadidi mipetraka miavaka tsara. Amin'izao fotoana izao zany dia misy karazana vatatena be dia be. Misy vatatena izay hiasany ny fanahy. Izany hoe ny aina mihitsy no mankafy
ka ilay fanahy no miasa mampiasa n'ilay vatatena zay zany misy vatatena amin'izay sokatin'izay de misy vatatena ngamba de ozy izy nareo hoe diahoana zany fanahy fotsiny amin'izao zany ve fa tsy misy saina miasa ntsony misy zany ka tena misy zany tsika miteny zao misy zany tsy mila miasa saina izy ny saina zany tsy mila miasa saina ahoana fa izay rehetrarehetra nataon'ilay mpamorona ange le mba nalainy de nangalariny de fe de zany mba mpamorona de zany mba ife ainy atao amin'ny tompon'ny aina daholo ange zany efa fahendreny efa hafa tanteraka atao anatin'ny fiainana miaraka amin'ny fanahy atao amin'ny tompon'ny aina ange izany rehetra izany hoe ianao ilay navelany anjaka amin'ny asan'ny tanany de ianao lay fanahy ao anatinao le mahafantatra hoe ay ve ty fihinany ty vomangy ty ay ve fihinany ty tiako ay ve fihinany ty voankazo ty ay ve atao ohatran'izao ty de lasa ohatr'izao izy mihitsy no ilay mifehy foana moa lay tenenina nefa tsy mifehy mihitsy le izy raha vatao amin'ny tompon'ny aina izy mihitsy no lay efa mankafy ao anatin'lay vatatenanao lay fanahy manontolo afa tanteraka iny fa misy ihany ka misy ihany de ny vatatena faharoa dia ilay vatatena izay sady tsy misarom-boaly no tsy misatro-by fa ilay vatatena izay iasan'ny saina sy ny fanahy miaraka ao anatin'ny fankafizana fiainana iny vatatena iny de ohatr'izao indray fomba fiasany amin'izao fiatrehana ny fiainana zao zany lay aina ao anatin'ilay vatatena zany efa tena mankafy fiainana mahafinaritra fa lay saina dia manaiky ilay fankafizan'ilay aina izay fiainana izay de zany hoe izay rehetrarehetra efa tsara efa satria tato anatin'lay mpamorona tato amin'ilay saina misy ny tsara sy ny ratsy de izay rehetrarehetra ataontsika hoe ilay efa nampianarina ao amin'ny fifehezana ny fahatsaran'ny fahasalaman'ilay vatatena nataon'ilay mpamorona dia natolo manontolo ho an'ilay aina fa ny ratsy rehetrarehetra efa nandalo an'ilay antsoina hoe fitsarana efa niala de raha ohatra zany zao ka zay zany tsara jerena zao de zay zany lay antsoina hoe any zany zao le toerana misy an'le hoe adala sitrany satria tato anatin'lay fifehezana ny vatatena ny sy ny ratsy sy ny tsara de tena rehefa mbola miaina an'le ratsy sy ny tsara ianao de mahafantatra ny fahendrena sy ny fahadalana zany de eo am'izay anao manifana hoe ty ato misy ny fahendrena de lay fahendrena iny no nangoninao de nentinao nandraisana ilay fanahy miaraka miaina mampiaina an'le aina de iny no mifehy le vatatena lay saina lay saina mbola mahatonga n'lay fo mety hoe malahelo lay fo mety hoe mitomany lay am'le hoe le mahavatatena n'olombelona azy de manditany mety ho solafaka zany mbola ao daholo fa afa kokoa ny fiatrehana n'zany hoe manditany mety solafaka satria mbola mitafinofo de mety mitomany fa afa ny fiainana an'izany afa zay zany zao vatatena anankiray ny vatatena fahatelo manaraka dia ny vatatena misarom-boaly le teo tsy misarom-boaly fa io le saina fa efa tsisy voaly tsony efa miala ny aisa fa efa aina sy ny aina no mifampiresaka de efa hainy tsara miresaka ao anatin'le izy zany hoe efa avy nandalo ny fitsarana fa ato amin'le vatatena fahatelo indray dia ilay vatatena izay feheziny lay Andriamanitra mpamorona sy iasan'ny lay aina amin'ny alalan'ny fanahy lay aina avy any amin'ilay tompon'ny aina zay zany vatatena fahatelo zany hoe miaraka ao zay mihitsy zao misy le aina zany zao miavaty amin'ny tompony aina zany zao sika miteny zao efa miparika manerana ny vatatena io ray manontolo fa ny anankiray eto akaikiny eto misy an'ilay antsoina hoe saina zay
mbola misarim-boaly misarim-boaly ataoko hoe misarim-boaly misarim-boaly fa tsy mety hoe mahatonga nanonteny hoe misarim-boaly manko mbola tsy misy fitsarana nandalovana kanefa tsy mbola mivelona somatsara mbola io mbola vatatena mandehandeha fa mbola misarina voaly io izany hoe eo am'le efa tafavoaka an'le ahoana re zany tafavoaka ny ala ozy izy ny fitenenana raha ohatra ka zay ny malaza azy efa ilay vatatena tafavoaka ny ala efa eo fa mamangivangy azy eo zany ilay fanahy dia efa manomboka hiditra eo anatin'ilay fisarana amin'izay fa tsy maintsy hipitareny rano ohatrohatr'izay zany ilay vatatena fahatelo ny vatatena fahaefatra dia ny vatatena misatroby sy ilay aina mankafy fiainana io ilay aina mankafy fiainana ireo vatatena efatra ireo no vatatena misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ireo vatatena efatra ireo no iaina n'ilay aina izay fitiavana ankafizany ny fitiavana na izy atao amin'ilay fanahy na izy atao amin'ilay vatatena tsy baikiona ho asa olo malala ilay atao amin'ilay vatatena izay hiasan'ilay fanahy manontolo na izy atao amin'ilay vatatena izay misy ilay fanahy efa manaiky tsara mihitsy n'ilay saina ao anatin'ilay fanahy dia ny na izy ilay vatatena izay voafaka tafavoaka ny ala mbola misarim-boaly ilay fanahy sy ilay aina miparika maneraka amin'ny vatatena ray amantolo sy ilay vatatena farany ilay misatroby dia ilay aina io miparika io samy hafa tompoko ny fiainan'ny aina ilay fitiavana amin'ireo vatatena efatra samy hafa ireo ary samy hafa tanteraka ny vokatra azo ao anatin'izany samy hafa tanteraka aloha atombokontsika satria ny misatroby zao no mbola be dia be fantatra izany mazava be zany ny misatroby no mbola be dia be ny vatatena izay mankafy fitiavana ny aina atao anatin'ny misatroby dia mampahery mahereza mahatanja fa izay no antsoina hoe enjana ka enjana satria tato anatin'ilay fifehezan'ilay mpamorona nametraka tsara mihitsy izy ny amin'ny antsoina hoe zao no atao hoe fitiavana tiako ianao tahiko ianao rehefa manaraka an'ity fa hozoniko ianao dia faiziko anao rehefa tsy manaraka an'ity azontsika ilay izy fa tao anatin'io no efa nampianatra ny zoky ilay zoky Jesosy Kristy ny hoe anankiray ihany ny zavatra ampitaina ao anatin'ity baiboly rehetrarehetra ikoloana sy tezana ny ara-pinoana ity dia tsisy afa-tsy ny fitiavana dia ny fomba hoentiny maneho an'izay fitiavana izay dia tsotra be mihitsy nataony tamin'ny alalan'ny tena ny aloha saim-baolina daholo zany dia kody daholo zany fa mila mahafantatra amin'izay satria izy ilay efa tenany mihitsiny ilay tenany teny tonga nofo no ny aina ilay fitiavana namela ny aina ilay aina efa ao anatiny efa ilay aina efa mankafy fiainana dia tena navelany mihitsiny ilay fitiavana njaka tao anatin'izay pofo anankiray ilazana aminao hoe izany no atao hoe fitiavana nampianatra anao izy ao anatin'ilay famoronana ao anatin'ilay Andriamanitra mpamorona mife an'ilay vatatena tany izy niditra nampianatra tamin'ny alalan'ilay Kristy tao anatiny ny nampitan'izany fampianaran'izany izy ka ny aina izay anjakan'ilay antsoina hoe fitiavana ao anatin'ny fifehezana n'ilay vatatena tompoko ny aza atonoinao dia izao isy fahasairanana angezabe goavana tokoa satria ny fitiavana tsotra sy madio tena mankafy fiainana fa noho ilay vatatenanao mbola giazany satroby fehezin'ilay mpamorona dia eo amin'izay ny isian'ny ati-tsaina sy atim-panahy fa miady aina n'ilay fitiavana ko ato ny sainao mbola voafe aza manambady any ora tsy Jesosy io
tsy mivolangena miteny fa velao ny fitiavany ozy izy le atao amin'ny fanahy hotsapatsika mihitsy zao zany hoe ady saina sy fanahy amin'izao tontolo misy atsika izao sina koa ny vadianaty toa amin'izany ranona rehefa mahavelona somatsara anao izy ka tianao izy dia aza mivadika totoa amin'izany izy ange tena maditra mitsangatsanga be miaraka amin'izao vehivavy rehetrarehetra tsy zaka amin'ny lohako te hamony tena ka raha izay ny teny anao ozy izy ny aina hoe eny ahy ny aina tsy ny aina zany zay safidinao hoe zay no arahany eo amin'izay le hoe ahoana zany ny fomba iainana ny fitiavana ao anatin'izany tontolo misy izany anjaranao tompoko no misafidy tena anjaranao no misafidy fa enjana no iainana ny fitiavana ao anatiny vata tena misatroby sy aina mankafy fiainana io satria tena zavatra roa mifanohitra mihitsy vokatr'ilay vata tena fehezin'ilay misatroby dia tadiovy tsara fa ady sy gidragidra ny fitiavana zay aloha dia efa alay fotsiny zany lalam-panahafana zany zany sary zany iza moa no misatroby tsy ny miaramila mandeha any an-tany anady ka ao anatiny io raha ohatra ianao ka hoe nda iaina ny fitiavana ao anatiny io adiny eo adika tsisy fika efa tapotra ny taolana tsy mahita fika intsony ady no iainanao ao ary tsy ahita ady ohatr' izany ianao ady tsaina ady mpanahy ny ady rehetrarehetra zany no iainana ny fitiavana ao anatin'ilay misatroby etsy an-tany nefa ilay aina mankafy fiainana tena amin'ny fitiavana tsotra sy madio ary jerofo tsara hifamotika ireo mifamotika ireo dia aza gaga isika raha amin'izao fotoana izao no misy ny hoe tsy mampanina misy zany fa mbola tsisy mamoaka an'izany fa ny any ampitan-dranomasina any efa ohatr'izany mihitsy tsy mampaninina mihitsy ny amina zazakely mbola virjiny ataontsika hoe 12 taona tena 12 taona ny mandeha miaraka amina rangahy efa antitra be satria nahoana mankafy fiainana le aina ao anaty le tena fitiavana tsotra sy madio zay navela anjaka amin'ilay zavaboary rehetrarehetra fa nohoy ilay satroby izay mbola nofehy an'le vata tena dia lasa ny filana ranofo no mandeha okarere olona ianao manohy anazy ianao manohy azy dia saritsara sy endrika fotsiny izay asehoko atsika izay fa ao anatin'le hoe tena ny voady teo anatrehan'ilay Andriamanitra mpamorona tetsy ambony alitara sy mipilipitra fa ianao dia tia niperatra ataovy voady mandrakizay doria amenina inona koa ny doria amenina mandrakizay eo tsy mandeha ny fotoana fa tsisy heritaona mahita metimety indray ny anankiray dia lasa zao le mahita metimety tena tsisy fanahiniana zareo zay zao le fiainana iainantsika io zay mampatonga eto miteny hoe tsisy diso tsisy bedy tsisy mitongilana fa mila fantarina zany zavatra zany ahoana no iainanao ao anatin' zany tontolo misy zany fa io tontolo misy atsika io zany iainantsika izany satria nahoana ato anatin'le misatroby lay nofehezin'ilay Andriamanitra mpamorona mametraka condition kosa izy koa tsy tiako raha tiako fa satria ty fa ilay aina mankafy fiainana nefa fitiavana foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia eo amin'izay le hitantsika le angamba mety hipetraka miasa be ny ao anatin'ny barengo mipetraka ao anatintsika eo manao hoe lasa ilay saina raha ve zany sa olo malala no lasa mifehan'ilay aina tsy zay ka tonga dia itsy lay aina mankafy fiainana lay aina ao anatinao ao mankafy fiainana efa manendika amin'ny vatantenanao ray amanontolo fa manome safidy anao izy dia eo no mampahenjana azy le hoe zay ozy amin'izay rehefa ozy izy zay le mampatonga le rehefa ozy izy ny sainao hoe zao ty ny aina tsy manana ola zay anao anatin'izay afa-zao ihany tiako ianao hitanareo zazabotsy sy adala ndanange miresaka amin'ny zazakely ianao zay le hoe raha tsy miverina tahaka ny zaza ianareo zay le izy fa rehefa lasa aloha le miala voalinao dia tena iaina mihitsy ny an'ilay fanjakan'ny lanitra sy le paradisa tany ianao fa zao rehefa ohatra ka efa mivavalala tsy niromandry am-bavahadika
efa tsy misy hoe miverina miresaka amin'ny ao anatinao tsony fa ny aina mihitsy zao nefa miparika maneraka ny vatantenanao ray manontolo hafa tanteraka ny dikan'izay hafa tanteraka ny tontolo misy atsika dia anjarantsika no mandray ny fanapa-kevitra anjarantsika no mandray ny safidy ao anatin'izany fa io aloha zany efa io izy io fa tsy tantsony aza mametraka baraingo intsony ianao aza mametraka baraingo intsony ianao hoe fa manina raha mivadiko mandeha mitady vehivavy hafa nefa za ato an-trano ohatra mbola tsy dia clémaina loatra na tsy dia mbola rakonantitra loatra na ahoana no ahafahanao mifehy an'izany mifankatiava ao anatin'ilay satroby mihitsy ianareo mivady ao ataovy tsara izay hifankatiavanao fa ny aina mankafy fiainana dia arakaraka izay hifandraisana ao anatin'io na tsy ianareo mivady raha ohatra ianao rery mbola tokana iaina ny antsoina hoe fitiavana ataovy izay hifanarahanao tsara amin'ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'io vatantenanao io fa ilay aina avy any amin'ilay tompon'ny aina dia izao manaja ny safidinao izy mankafy fiainana izy izay mampilamina anao atao inona zany ny azo atao anatin'izay tena mifanaraha tsara mihitsy amin'ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ny vatantenanao dikan'izay tsy maintsy mipetraka ny condition na tianao na tsy tianao zay mampatonga hoe satroby tsy maintsy giazany ao anatin'ny condition be dia be ianao zay zany misy izay mampilamina safidinao io dia izay safidinao io sisa zay no tontolo mpitiavana iainantsika amin'izao fotoana izao io fa kosa rehefa le sendra le tena hoe fitiavana roa tena ao amin'ilay aina no mifanojo milefitra ry zareo le saina mialana ny satroby raha miala ary iny tsy hitanao izay anaovana an'iny fa miala ny satroby zay ilay tontolo iainantsika io fitiavana no ohatra nentina ny raisina anehoana mivantana aminao ny hoe tahaka izao zany ny fomba hoentina miaina ilay tontolo misy atsika fa hoentintsika miditra amin'izay ao anatin'ilay fiatrehana ny fiainana andavanandro ao anatin'ny trano ao misy vatatena samy hafa ao mety ireo efatra ireo mety ao daholo dia mety ho misatroby daholo ny vatatena ao anatin'ny trano ao mety misy misatroby sy efa mba maivamaivana andalo fitsarana ny vatatena iray ao mety misy vatatena telo mety misy an'izy efatra mety ao daholo tsy fantatro dia jereo tsara hoe manao ahoana ny fiainan'ilay aina mankafy fiainana ao anatin'izany fa gitraka tonga dia teneniko mahitsy be ka gitraka ny ao anatin'izany ao anatin'izay gitraka izay ho an'ny vatatena tsirairay avy no manao ny safidiny fa raha ohatra ka ny vatatena tsirairay avy no miaraka mitovy ny zavatra ihona n'ilay ao anatin'ilay satroby ao le loha zany le saina matsiaro hoe andao rehetra isika hifankaty dia izao no teneniko anareo mifankaty daholo ny vatatena rehetrarehetra ao anatin'io trano io zany tontolo misy iainantsika izao fa matoa mbola tsy mifankaty eo mbola misy tsy te hifankaty anankiray fotsiny tsy mifankaty eo dia migitraka foana aneo zay dia tadidio fa izay ataony miaraka zay le hoe fomba hoentin-jareo manazavana azy moa any anatiny rehefa ty amin'ilay fifehezana ny bolatany dia ny hoe ilaina amin'izay tsy ny olona tsirairay avy intsony no hizaka ny fiainana fa miaraka mizaka ny fiainana daholo isika rehetra dia zay le izy zay le hoe mba ho iray ihany izy rehetra zany hoe rehefa avy iray ilay ato anatin'ny ty vatantenako ty lasa tokana dia lasa ilay aina ilay fanahy zay le hoe fanano olona efa iny fanahy mihitsy ny efa mitondra n'ilay vatatena manao ny zavatra rehetrarehetra atongavana amin'izay izay ihany koa no entin'ilay mpamorona ato anaty fifehezana ny vatatena hoe mba ho iray ihany izy rehetra dia ny anazy ny ho iray ihany izy rehetra
dia ao amin'ilay hoe mifandona amin'izay aloha ka mifampika manao dotandroka eo aloha ny iny izy ity le saina be matsiaro dia rehefa mba mahita zavatra iraisina hoe andao makato amin'ity dia mba mifanakaikikaiky mandeha mamonjy andao hifankaty reto a dia mba manaraka ny mifankaty dia mba tafiditra ao anatin'in'ilay mifankaty iny. Izay zany ny fomba hoentin'ny mpamorona mifehy ny vatantenantsika ao anatin'izao fidirana amin'ny tontolo vaovao zao. Mila fantaritsika izany satria fantany tsara mihitsiny fa rehefa maromaro miaraka manaiky dia iny no irona n'ilay aina mankafy fiainana dia misosa ny fiainana. Dia hoe olona tsirairay avy manao an'iny. Dia izay no mampatonga an'ilay antso amin'izao fotoan'izao foana vonjy eo ny tany enfant de la terre ny filazany zareo ao anatin'ny efa manomboka ho avy izany civilisation vaovao izany rehefa avy eo. Dia misy an'izany hoe communauté an'ny frères et sœurs zany misy rehefa avy eo ataoko amin'ny fitenin-drareo fa izay arany zany tsy nange tsy tsika mamorona zany tsy kolotsaina malagasy zany fa kolotsaina avy any ivelany zany fa hiditra hitobaka manerana ny bolatany dia lasa hoe horay ihany izy rehetra dia lasa hoe gouvernement anankiray no mifehy bolatany vola anankiray no ampiasaina anankiray tokana satria zay le misy tsinona avy aty amin'ilay tompony aina miainga avy amin'ilay hoe ilay hazavana avy eo amin'ny fon'ny galaxia mandrakotra ny rehetra hita maso sy ny tsy hita maso dia izay ihany koa no ataon'ilay mpamorona copie conforme fa tsy copie collé akory raha copie collé izy hafa tanteraka izany copie collé raha mbola misy tsy vita tsara fa conforme ilay ataony copie conforme mba misy an'ity dia misy an'ity dia misy an'ity dia misy an'ity le ato misy no alainy dia ataony misy fa le endrika isehoany tsy mitovy ka tsy tovy mihitsy kosa ka tsy tovy mihitsy nandeha ambaka ny lohan'ilay mpamorona raha tsy tovy izay le misy iainany dia ahoana le mba ho iray ihany izy rehetra ny anazy le ho iray ihany izy rehetra tena mihitsy ny hoe ny olombelona samby olombelona mba ho anankiray dia aza gagy ianao raha misy ny hoe satria alefa ny hatrany amin'izany dia mirongatra hatrany amin'izany le fisian'ny lesbienne sy ny lasa milano mivady ka mba ho iray ihany izy rehetrako zany le tontolo misy atsika zareo tsy atao magagy zany tsy atao mataitra zany tsisy tsiny tsisy bedy tsisy diso tsisy mitongilana fa safidy io arahany aina mihitsy izay safidy ataonao dia eo amin'izay no olana satria ilay aina no ataontsika hoe efa miaina mankafy fiainana dia eo amin'izay no isiny ny faharinganana ho an'ny oloko izay no fehezin'ilay mpamorona ny vatatena misatroka vy maharary ange mahita an'izany maharary ange ny ainao mandrehan'izany tsy ho zakanao anie zany zavatra izany ary betsaka ny oringana satria be no alahelo hoe ho tanteraka zany isika miteny izao zany le hoe hitsanga hiditra eo amin'ny tempolo masina ny fahavetavetana moa zay moa le teny anitsaka ny kanja masina ny fahavetavetana zay le fiteny iza moa le kanja masina sy le tempolo masina sy ty vatatena tsika ty nge le tempolo ty le tempolo ty fa ao anatin'le fifehezan'le mpamorona le vatatena tsika ny masina zay tenenina dia io le didy sy fitsipika sy zay rehetra navelana io ka raha ohatra ianao ka manajany io le zay masina aminy aty amin'ny aina ny aina mihitsy ny masina ka eo le hoe hifampiditra zany reo satria na tiana na tsy tiana vatatena zany ifandrohitana ao anatin'ilay fifehezana ilay ato amin'ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ilay vatatena no mandrivotra satria efa zay nge ny efa fompany hatramin'izay efa mpangalatra foana nge izy nge efa hatrany am-piandohana nefa mangalatra dia eo amin'izay zany le hoe anjaratsika tena anjaratsika amin'izay io mametraka safidy eo fa hoenjana ny zavatra iainana ao anatin'ilay tontolo vaovao
miverina foana ao anatin'izay satria mba malahelo ange mahitany tanareo malahelo mahita ny olona mitaraina amin'ny teny malahelo ianao ny valiteny izay azonao omena azy nefa tsy misy afa-tsy ny hoe tiako ianao a mahereza any safidinao io a raha ohatra zao ka miteny hoe safidinao io fa zakao de ny andraisana azy de ohatrany hoe mandatsana azy ve nefa zay mihitsy ilay izy zay mihitsy izy io mitranga aminao zavatra anankiray amintsika miteny zao aza mieritreritra mihitsy ny ianao hoe olona hafa ny nametraka an'iny teo anlohanao fa tena safidinao iny fa tsy takatry ny sainao zany tsy fantatrao zany de ozy ianao ahoana raha mahatonga an'izany zany tsy nanao an'ilay izy akory fa le izy ange sady nieritreretinao no nirina tao anatinao tao zay le hoe amboary amin'izay ny fomba fiainana zay no mahatonga ny gasy hasy tsy manaonao foana tsy miteniteny foana tsy mihinan-kina-pona tsy misy an'izany hoe mandehandeha ho azy zany tsy zay fa tena matahotra ilay zanahary atapony roa ka mivadika impito mihitsy aloha io lela io vo miteny mandinika tena enjana de enjana mihitsy ny aloha zay vao manao zavatra de mety gaka angamitsika inona keny de nadika le hitanareo le rehefa le manao famadihana de osisitsika zay le mahatonga atsika amin'ny teny hoe manompo sampy ho avy manko fotoana fa miditra rehenina vita rehenina ny amin'ny volana septambra any de ho avy ny fotoana fa tonga amin'izay ny fotoam-pamadihana zao zay efa misy resadresaka efa mivory ny mpianakavy hoe hamadika de fataro amin'izay koa ny tena dika andrigasy mpamadika rehetrarehetra fa sao de milasa ndray mba de manaonao fatany fomba nefa ny tsy fantatra kory ny dikany hitanareo io le hoe hoentana le kadavra le iny le razana le razana maina fonosina iny zany de mialohany ampidirana azy ao anatin'ny fasana zay le fomba de hoe hoentina impito misy kolotsaina fehezin'izay ampitaina ny anatin'ny angano misy kolotsaina fehezin'izay ao anatin'le fandalana ny mahagasy any izy manazava azy fa izaho atao anatin'ilay tompony aina miaraka amin'ilay tompony aina ilay gasy hasy ilay masina ilay hasina le izy avy any aminy mipetraka atao anatiko no manazava ao anatin'ilay hoe fa maninona kay ny lasa ataon'ny olona kolotsaina izany impito miodina mididina fasana oentina mididina fasana impito fomba karazana symbole daholo reny zareo a symbole daholo reny entina hikolona ny saitsika de hoe fomba atao de tena tanterahana hita maso reny fa ao anatin'io vatatena io no misy an'ilay fanahy fito ilay fanahy fito izay mandrindra sy mandamina ny sin'ny fahasalamana ao anatin'ity vatatena ity io de mampatsiahy ny any izay fiasan'ny fanahy izay le fomba fatao eo amin'io zay fa tsy de misy nina hoe ahoana akory fa karazany fiantsoana karazany firariana ho an'ny velona mbola mananaina ny amin'le hoe averenao amin'ny toerany ireo fanahy fito ireo ary misy fomba fiteny atao mandritra an'iny a fa le izy moa zany samy manana an'izay andraisany sy andikany azy za miteny azany tsy miteny ray akory manao hoe mandana mamadika zay tianao ihany io ka tsy sidirako mihitsy zany zay tianao io na anao ianao tsara tsy anao ianao tsara zay tianao io fa zao le izy ianao mijinja ny vokatra ny safidinao foana amin'izay ho an'izay manao an'le izy mijinja ny vokatra ny safidy zay ataony ary fantany tsara ny vokany ho an'izay tsy manao an'le izy ianao ihany koa mijinja ny vokatry ny ataonao zany zany fanazavana hoentina daholo ao anatin'le ahafahantsika mahafantatra tsara hoe zao le vokatry le safidy ataoko manoloana anao ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainana io misy vola be tonga eo anatrehanao misy olona manatitra vola mikitapo ambony misy vola ambony ataontsika hoe tsy vola zany e tsy vola zany fa misy zavatra ambony mipetraka eo ambaravarana misy manatitra eo fa izy no andrasanao andray fanapaha-kevitra hovahany io sa tsy hovahany io ho ampidirina atao trano io sa tsy ho ampidirina atao trano io izy za ve
tsina nydirako amin'izany eo ambany masonao ioko izany andrasanao andrefanapa-kevitra sy anao safidy ny ampidiranao an'io an-tranonao sy ny tsy ampidiranao an'io an-tranonao tsisy idirako a tsisy idirako a dia aza miteny koa hoe sitrapon'Andriamanitra nisy zavatra tao anatin'ny lohanao sy ny sainao tao izay tsy fantatro na inona fa arahany aina le mankafy fiainana eo amin'izay ilay saina misatroby miady raha ho alainy tiaka bombany eo ka mipoaka dia maty ka matahotra fahafatesana ko ny aina angamba raha zany fahafatesana zany tsy misy velona mandrakizay dia ho alaiko ty sao dia volabe kosa ny ao anatin'io ohatrako dia tena miova ny fiainana eo amin'izay le safidy izay io le manahirana atsika io ary eo no lay ho atoro atsika amin'izay hoe inona lay atao zany mahatonga ny hoe tanteraka ny faniriako dia mila mahay mifampiresaka amin'ny ao amin'ny aparahatoko ao zay no mahatonga ny aminy hoe ataovy pensée positive foana ozy izy ny any amin'ny loi d'attraction rehefa miaina manomboka izao zany mahatonga ny hoe isyny resaka hoe développement personnel développement individuel ny olo anankiray mihitsy ny hoe ahoana ny fomba ataony mba hampandrosoany ny tenany zany mahatonga be be etsetsetra re olona ao anatin'ilay mpamorona amin'ny fehny ty mbola tany ty daholo ihany mamoaka an'izany rehetrarehetra zany dia anjaranao misafidy anjaranao misafidy fa ny aina mankafy fiainana ny azy ny fantany zay no resahako foana satria ny misatrobe tsy na mbola be deabe ary sahirana tena sahirana mihitsy miatrika ny fiainana tsy ahoana fotsiny zao angere olo le zavatra misy ainatsika zany tandremo sao dia sendran'izany ao anatin'ny tranao fa digaga fa tena avy trano dia tany saiko fotsiny satria olana tenen'le olona ty amina daholo zany dia zaraiko amintsika hoe sao dia sendran'izany ianao tsy ahoana fotsiny zao angere olo le mpivady 3 volana zay no nataony mariaziny zareo araka fitantaran'lay rangah no mitantara lay lehilahy no mitantara zany 3 volana nataony mariaziny zareo sofa mbola tsisy zaza fa dia zao tsy ahoanao sa olo malala izy dia tonga dia ozy izy le vadiko andao tsika isaraka otry va maninona vo 3 volana ve dia saraka sady fa ahoana fa misy inona loatra sahirana ny saina manoloana an'izany inona nataoko sa olo malala manoloana an'izany dia ozy hoe tianao nefa ve izy tena tiako sa olo malala fa maty ara-misaraka amin'iny ngahoana va hoe fa mananjanaka mbola tsy mananjanaka mbola tsisy mbola milamina tsara ndana aloha mialaninona ho ahy fampiresa tsara aloha mba hanontanihoana azy tsara efa nantany ozy izy tena efa nantany efa inona nge ny antony misy tsy mety nataoko ve sao dia tsy tianao ny ataon'ny avako le tokantrano io milamina tompoko milamina tsara tsisy olany resaka hoe fiainana andavanandro milamina tsara tsisy olana mihitsy dia tsy fantatro fa dia tsy ahoanao fotsiny dia hoe andao hisaraka ozy izy le vehivavy dia avao mozaky hoe tsy mampanina anao nefa miviara ho raha ohatra ka menao anahy ny afahako miresaka ny vadinao dia mba zaho mba manontany azy raha mety tsy manina ozy izy fa na faniriako dia miverina ihany zahay miverina mivady ihany zahay dia ny contact voalohany fifandraisana voalohany tamin'ilay vehivavy aloha zany natao dia hoe salama ianao manao inona any amin'ny MP moa zany mifampiresaka dia zaho ozy izy mba maniry eona aminao izy tia kay le miteny amin'ny vadiny hoe andao hisaraka izy tia kay misy adi-panahy koa ao anatiny ao misy adi-tsaina koa ao anatinao inona hoa le antony eonana zaho ozy izy manana olana le vadiny zany tsy miteny amiko hoe le vehivavy zany tsy malala hoe ny vadiny angeny nanome an'ilay compteny ao amin'ny Facebook
fa dia resaka miresaka ohatr'izao fotsiny dia tafiditra ho azy teo dia nalefa ilay izy kanto izy ihany koa no resaka nosy izy aby mantsy an'ilay vaty manko hoe raha manana compte izy dia izao atao anatin'ny sainao ho tafaresaka zahay asa ataova anatin'ny sainao foana ho azy mba maniry mihitsy ianao ho tafaresaka izay dia ahita fa olana mahafinaritra be ho antsika fa tafaresaka tokoa ny izay sy ilay vadiny ny tany sainy tao inona ny adi-panahiny inona ny ady sainy zaho ozy izy hisaraka amin'ny vadiko tsy fantatro ozy izy hoe inona ny antony na inona fa dia hisaraka amin'ny vadiko fotsiny inona ho mampatonga anao manao izany misy olona hafa tianao ve misy olona hafa mataitra anao ve misy zavatra tsy mety nataon'ny vadinao ve dia mitantara eo izy inona re olona ny antony hisarahany amin'ny vadiny enoy tsara ny antony hisarahany amin'ny vadiny dia hoe any anaty nofy izy no mahita fa miaraka amin'ny olona ny vadiny zay zany any anaty nofy dia tsy ahoana fa tonga dia hisaraka dia sy izy ako hoe any anaty nofy nge anao mahita an'izany fa tsy misy angeo a zany tsy mety amiko ka tsy mety amiko ndraiky eo za dia lasa nyteny tamin'ny vadiny eo manko le ho teneniko amintsika hoe hoarahan'ilay ainy isika io fa nahatramina resaka nofy aza miasa daholo sika miteny zao zay le hoe zay rehetra tontolo misy zao zay mahasarotra ny tontolo misy atsika io zay mahasarotra ny tontolo misy atsika io dia lasa resaka tamin'ilay rangahy amin'izay ono a ianao ve ho any miaraka amin'ny olona za moa tsy miteny any anaty nofy izy ianao ve ho miaraka amin'ny olona miaraka amin'ny olona hoana ko sa olo malalako zavatra votoa mo avy rangahy miaraka amin'ny olona hoana hitanao zao any teneniko anao tsy misy takona zay tsy ho hita tsy misy afenina zay tsy aseho fa raha zay ianao tonga dia tsorina fotsiny izay marina dia mandana miresaka amin'ny vadinao fa ahoana nalalanao an'izany vao nyteny izy hoe fa ahoana nalalanao an'izany dia osaka hoe olemin vakina ohatry ny boky tsy mila projecteur fa mazava be azontsika ve ilay tontolo misy iainantsika amin'izao fotoana izao zay ny mampatonga ny ao anatin'ny tranonao io na ianao ara miady saina satria natraminofy aza iresaka aminao amin'ny zavatra rehetrarehetra ka le vehivavy tena mandeha amin'ny fonotsotra sy madio ao anatin'ilay fiarahany amin'ny vadiny mankafy fiainako zavatra fitiavana mbola mamybeko fa le izy mankafy fiainana ke tena tsotra sy madio be hatrany amin'ny sainy mihitsy tsy mety kosa arkay izany le izy fa dia tena mifampiresaka any anatin'ny nofy amin'izay hoe tsy milaminy ity tsy mankafy an'izany eo izy le ainao anatiny eo aloha za mba tena mba olona mba tena mety amina amin'izay ara le tena mba miaraka le aina mba tena mifankaty le mba tafaraka tsy ahoatrahonao fotsiny eo le vehivavy dia andao hisaraka dia ozy amin'izay amantsy an'ilay vady mety ve raha ohatra ka ampionina ary zany anareo vady ny andaontsika iresaka fa zay mba fanirianao tsy nao miverina vonony ianao zany ho zao dia efa mandalo fitsaranako sy maitsy mifona arako tsy hitany hoa le izy tsy hitany mety hita fa any anaty nofy teneniko anao fa any anaty nofy izy ao mahafantatra hoe miaraka amin'ny olona ianao aiza koa isy azandro sa olo manana tsy fantatro fa ianao nge efa olemin hoe efa tsisy ny azonao tao satria anao nanontany ako hoe aiza ahoana kosa ary no alalana an'izany nataonao zany le izy zay ho a le teneniko anao hoe zay le teneniko antsika ny saina matsiarotsika io hiakatra ny dingana ara-panahany izy io miakatra satria efa miala ny voaly zany hoe le aina ao anatiny ho saina matsiaro io hoenjana be ny fiasany dia ianao zao mety mieritreritra hoe zany zavatra zany tontolo tsy hita maso zany fa mampiaina ty mifehan'ity vatatena antsika ity zany ianao zao mety mieritreritra hoe eo zao anao vao mety maheno hoe ahoana tokoa ny arany mety ianao tsy manofy fa mety ianao tsy ahoana satria ilay ainao aminao mihitsy no avelanao ankafy fiainana dia mahatsapa zavatra ohatra hoe avy any amin'izay mifaneraserinanao na le olona tianao na tsy haiko fa tonga dia manapa-kevitra fotsiny zao hoe oka dia inona anao taoko sa olo malala ozy izy le lasahto mitomany izy fa za moa tsy niditra lala hoe fa izy niaraka taminao sy ny zay ahoana sy ahoana dia ozy izy araka tsisy tsara azonao tsisy tsara sy mety afa tsy mandeha mifona ihany ozy izy ho any gasy ny eloka ibaboana ondray moderariny mandana mifona dia tena tonga dia teneno mihitsy fa mampilamina kokoa ny sain'ny vadinao zay dia milina manomboka izao ianao milina tsy misy ninazonao afenina mivadinao ny zavatra ataonao fa ringa ianao nareo mivady
ringana tena ringanao raha ohatra ka mbola vonona tena mbola ao ihany le fitiavana mifankaty satria le vehivavy izany tena hoe tiako inge izao saolo malala tena tiako tena za tsy te hisaraka aminy marary ange mifoko miteny aminazy hoe za hisaraka aminy marary vo telo volana ve dia hisaraka aminy sahady marary ny atao mifoka tena marary malahelo a fa hisaraka aminy fa tsy mety amiko tsy mety amiko hitanareo zao zany tontolo zany a tena ohatra ngeza be tonga dia mivantana eotsika zany ny tontolo misy iainantsika ahoana no vahaolana ao anatin'izany mifanatona dia mifampiresaha aza mifanafina tsony tsy misy miafina izay tsy ho hita tsy misy takona izay tsy aseho raha tsy miseho eo ny eo ary iny a ao ariana kely eo iny no miseho ary ny zavatra hifampitsarana ao anatin'izay satria le fotoana mitsaratsara ho io zao giazan'ilay satrobe ange tsy avelan'ny miala ao ianao fa ao ianao tsaratsarainy tsara mihitsy iny ianao ao tsaratsarainy tsy ratsiratsiny tsara mihitsy ianao ao zay le zavatra iainana io dia anjarantsika no misafidy fa dia mifampitsara tokoa tena aloha tonga dia mitsotra tonga dia tsory ozy izy aho hoe vaky ny vera ahoana mila anankiray feno ny kapoaka tobaka ny rano any amin'ny Facebook any mizaran'izany asana azon'ny olona ny tia nambara ao anatin'izany rehefa zay ny zavatra misy tsisy ninazonao atao nge zany ngaza misy azony tsisy ninazonao atao nge zany fa atrehana atreo dia iaino dia atreo ina moa fiafaran'ilay izy ngambonareo mety linana nahoana ny fiafarany fa dia ka zay moa zany le fantopisiany eto amin'ity tany ity zareo fa tsy mifanatrika amin'ny zareo ny tena fa any amin'ny MP ihany zay le hoe io le Facebook io ay tsara mampiasa an'io fantatrao matoa anao miditra ao anatin'io a dia hainao tsara koa ny fehan'io sy mampiasa an'io dia fehezo tsara reo dia manao miresaka mifanatrika ao anatiny manao iny sy miaraka miditra miresaka ao anatina MP mifandimba fampiresaka koa zahay valy ary zareo valy satria voazafa amin'ny zareo ilay tontolo misy atsika dia faly satria misy tokantrano anankiray zany zao anoany ahay aina ao anatin'ilay tontolo vaovao fa tonga dia mifamerina zareo dia tena tonga dia miverina mifankaty tsara zay moa ilay vehivavy io vehivavy io tsy fantatro zareo fa ny vehivavy efa tsy haiko manazava azy efa lay toetra efa noariana azy mihitsy tahaka nyty tany ty ilay mahatonga ny gasy miteny hoe firenena avy amin'ny teny hoe reny inona moa tsy ataontsika menakavy an'ity tany mitrotro atsika ity kloara atsika tiako ataontsika an'izao pipiza atsika amanizany ry angerezany ry tsy asiana asiny tsy asiana dikany tsy haiko tsony ry tsy haiko ataontsika le izy nga izy miteny fa ho avy ny fotoana mitrotra izy fa rehefa iny ianao fa mitaraina aminazy mafy loatra izy indray ange malahelo anao dia milevitra zay le antsoina hoe vehivavy zay le vehivavy raha toka vehivavy tato anatin'ny fahaizana niaraka tamin'ilay mpamorona mahay an'ilay hoe manaraka ny rindra sy ny lamina voajanahary hatrany ampiandohany ny gasy ihany le mahita an'izay dia mahafantatra tsara mihitsy hoe inona moa natao hoe vehivavy eo amin'ny gasy fa manana ny hasiny loharano ny poirana hafa tanteraka ny dikany zay le vehivavy zay ka dia atao ahoana moa zany fa dia miverina soma tsara ilay tokantrano za mihitsy manantena mienjo izy mivady ao mihitsy manantena fa ahay tsara hiatrika an'ilay tontolo vaovao izay tokantrano izay dia ahay tsara ihany koa hikolo sy hitaiza ilay taranaka ho dimo sy fara hiaina sy ho tompon'ilay tontolo vaovao izay tokantrano izay mahafinaritra zany mahafinaritra ny maheny hoe any ho any mahatsapa hoe any ho any misy tokantrano anankiray izay efa io fa vonona hiatrika ny tontolo vaovao ohatra anankiray zao izay teneniko amintsika izay ao anatin'le fizarana le hoe intina mihitsy le ohatra ny iainana ao anatin'le tontolo vaovao sika io ny zavatra mitranga koa ao anatin'le idirana ao anatin'le hoe
aina mankafy fiainana na io sakafo hoantsika io ary zareo fonge dia mandehandeha ho azy veo hoy ianareo ny fisininy hatramin'izay taiza mbola nisy hoe ato alalina le alalina aloha amin'ny arabo le fomba hamonoana ny biby mihitsy no fomba le fomba namonoana n'iny omby izay amity eo iny mihitsy no manaraka n'ilay tsipika fitsipika mife ao anatin'ilay tontolo n'ilay finoana dia hoe alalina fa nyresantsika menakavy azy ety ivelany avy hatrany tonga dia hoe alalina tsisy kisoa fa alalina hafa mihitsy iny rehefa ty amin'ny tontolo ny arabo mifampiresaka fa jereo any apetapetaka fotsiny hoe alalina dia hoe ao tsy mivarotra kisoa tsy misy kisoa resaka kisoa zao le resahako io tsy misy kisoa tsy mivarotra kisoa dia andehandeha ho azy veo isika raha efa manomboka maniry ohatry ny anana indray zao ny hôtely tsy mihinana kisoa ny ao tsy misy kisoa ny sakafo ao ty mpivarokena tsy mivarotra kisoa andehandeha ho azy ve zany hoy isika tsy mandehandeha ho azy zany ka tsy zavatra mandehandeha tonga ho azy zany fa efa manomboka miverina miditra hazo d'or ange tsika io miditra hazo d'or tsika io dia ny fomba fiteny le ato amin'ny fitezanany netin'ny finoana kristianina le misy hoe tsy izay miditra ny vavan'ny olona no mampaloto azy fa izay mivoaka ny vavany koa dia ange zany zavatra resahana zany zareo fa tsy sakafo haniny mba mamaky tsara ange nareo an'le resaka rehetrarehetra fa miainga hoe naninona no nivoaka izany teny zany fa tany anatin'ny resaka fanasana tanana ange niangan'le resaka ny fanaovany dia ozy amin'izay ny misatro-by menakavy manao hoe eko jesosy mihitsy ny teny hoe tsy izay miditra ny vavan'ny olona no mahaloton'ny olona fa izay mivoaka ny vavan'ny olona ho any daholo ranona dia mametraka baraingo aho ho any izay rehetra ao anatin'ny tontolo finoana kristianina ka mamaky an'io baiboly io fa ary amin'ny aloha ary ange to ohatrany misy tsy hoe to ohatrany fa misy mihitsy napetraka ilay Andriamanitra mpamorona mifehin'ny vatantenantsika ny hoe reto avy ny azonareo hoanina ary reto avy ny tsy azonareo hoanina kolotsaina tompoko zany tany amin'ny jiosy ny jiosy tsy mihinana kisoa kolotsaina jiosy zany navadika efa nampitaina tany amin'ny grika dia ireny le teny hebreo sy grika ireny navadika nadika tamin'ny teny gasy teny malagasy dia io tonga eo anatrehanao io ka le Andriamanitra mpamorona ny fehan'ity vatantenantsika ity no nampanoratra an'io sy nitondra izany kolotsaina izany dia rehefa tonga zay nge mahavariana amin'le zanak'olombelona zay nge mampalahelo anie reto le Andriamanitra mpamorona ny fehan'le vatantena mampalahelo ny tena miteny anareo fa mampalahelo na izy ara tena malahelo hoe tsisy rarahiny reto olona reto anahy mihitsy fa maninona dia aza tezitra aza gaga raha ohatra ka sady manafay kosa izy ary sady manafay izy ny manasazy ny masika ianao kosa efa tenenina hoe ty aza ataonao mbola ataonao ihany le izy ange tsy eo no mitrangy fa mifandimba mitarazo tonga amin'izao misy atsika zao dia misy mavita amin'izay satria moa resaka tontolo finoana dia lasa hoe ty metimety aminahako fa aloha ty alana ato anatin'ity aloha le ty ihany le hotoriako sy holazaiko rehefa miresaka sy miresaka momba ny finoana zany aloha zany zao dia efa mampomebe eo anatrehan'le Andriamanitra mpamorona tompony any satria izy nanao an'io zavatra io hatrany voalohany ka hatrany farany nge ataony tsisy afaka misaraka dia mihinana an'izay tsy fihinana daolodolo nrehetra ary izy efa nametraka ireny le hoe azo hoanina sy tsy azo hoanina zay lazaina reny reny angery zareo tadidiovy tsara fa ny gasy anie tsy ampianarinao an'izany ny gasy anie tsy mila mianatra an'izany tsy mila fehezinao anatin'izany izay le gasy hasy satria ilay mpahary tompony aina nahary zao rehetra zao no sombo mipetraka ao anatiny lay fanahy olona izay miparika manerana vatantena iray manontolo miara-miaina mivoajanahary dia mahafantatra hoe ty fanafody ty tsy fihinana
fa maniny tsy fihinana ka manaraka an'iny lay ontsa verina nge izy zao e rehefa verina zao nge izy lay ontsa fa rehefa any amin'ny vazaha manko no miteny amintsika an'ilay izy misy ny onde vibratoire amin'ny patati patata eto amin'ny fréquence zany ho avy nge zany zao rehefa kelikely eo eto mananotra an'izao rehefa taty amin'ilay gasy hasy manakasina le tena mbola madio be miaraka amin'ilay Andriamanitra atahorako ao ambony ao lay zanahary tomponena atahorako le tany amin'ny voalohany tany efa mahafantatra fa tsy maintsy misy fifandraisa misy onja foana ke ny zavatra rehetra zany hoe ianao raha ohatra ka izay mampatonga ny gasy tsy mihinana kisoa lalam-pana hafa na ny filazan'ny mpandala amin'ny mahagasy azy satria ny kisoa dia mitrongy hitanareo amin'ny ataon'ny kisoa jereo fa nena ataon'ny kisoa hoe iny le vavany iny mitrongy amin'ny tany mitrongy zay izy vao mihinana zay izy vao homana zay ny kisoa zay dia izay no raisina ty amin'ilay kolontsaina ny gasy hoe misy lalam-pana hafana ao anatin'ilay izy lalam-pana hafana lazany azy fa rehefa kosa ianao ao anatin'ny fifandraisana amin'ilay tompony aina dia efa mahafantatrao efa fantatrao fa efa trany am-piandohanana efa iray daholo ny zavatra rehetra iray daholo mifandray ary misy onja izay hoe rehefa ity no ataonao dia manaraka an'iny iny ity no ataonao dia manaraka an'iny iny ary iverina manko sika rehefa kelikely hoe atena ny lavitra be any misy olona misento fa miaraka misento daholo ny olona rehetra rahatany ny lavitra be any misy olona faly fa ny rehetrarehetra eto avatrotrony mbola tany dia miaraka mifaly daholo hatramin'ny kitana any ambony any mandeha makany tsy kelikely ange io ilay tontolo io sao tsy fantatsika fa zany le zavatra isy fa osy ngaminao fa iza nalalany saolo malalan'izany mody foana rehefa amin'ny hariva rehefa amin'ny alina mody any ambony fa tsy averandrareo mijanona fa tsy maintsy mbola miverina fa mbola tsy vita hono le tiako zao dia mbola miresaka aminareo eto zao dia mianatra torony hoe zao miaina avela le aina dia ankafy dia mahita le aina hoe ay ve zao izy ty fa mahafinaritra zareo mahafinaritra ny fiainana mahafinaritra ho ny fiainana fa safiditsika io dia eo amin'izay sika ao anatin'ilay iverenantsika amin'ilay safiditsika amin'izay io safidy io manoloana n'ilay iainanao anatin'ny tokantrano ao mila zay le hoe mangirifiry hiditra ao anatin'ny fangirifiriana satria mba eritrerety ihany le hoe ianao tsy fantatra ohatra hoe dada ve ohatra hoe ray mpianakaviana ohatra hoe ray mpianakaviana izay manana ny ray mpianakaviana amin'ny madada ny dada vao miteny ianao dia manaiky daholo ny ao an-trano fa raha ohatra ka ny zanakao faralahy ohatra no ho avy zany tsika miteny zao miteny aminao hoe dada anina ohatran'izao fa aza atao ohatran'izao dia ozy izy ianao hoe manginy elahy fa elahy mbola zazakely ange mbola tsy ampifirannorany eo akoko miteny an'izany fa tsy ny anonao koa inona le niteneniny aloha eno tsara aloha le teneniny eno tsara aloha le teneniny dia izay vao mamaly azy fa mankafy fiainana ho any aina izany hoe izay ho teneniny vavatsika tsika efa mahafantatra tsara mihitsy hoe vatatena dia ao anatin'ny vatatena ny mamoaka teny ny mankafy fiainana le aina miteny izy miresaka izy efa ampiasainy daholo vatatena ray manontolo io dia mila mahay mahafantatra an'izay isika ary eo le hoe lay olona lay vatatena fa tsy olona lay vatatena izay efa mamela ny aina efa nahavita ny fampiresaka tamin'ny tao anaty efa nandalo fitsarana zay mitranga eo na inona tsy olana mihitsiny na tenenan'ny olona ratsy ary ianao inona ny olana na ataony na hozon'ny olona azy ianao inona ny olana tsy matahotra oziny satria efa enjana be ilay tontolo mifanahy miparika ao anatin'ny vatatena ary eo ny olana satria miverina ho azy any amin'ilay nanozina le ozina natao azosika amin'izay ve ilay tontolo misy atsika zay ny hoe hosahiranytsika satria vatatena samihafa no miatrika an'ilay tontolo nefa vatatena samihafa ao anatin'ilay aina mankafy fiainana
dia hitantsika amin'izay le hoe tena besaka noringana ka besaka noringana noho tsy fahalalana ka tsy mahalala n'izany ariziko dia lasa amin'izay le mandeha manaonao foana sy miraparapaty sy aroa dia tonga ty rehetrarehetra ity dia ka izao ny sitrapon'Andriamanitra tsisy hidiran'Andriamanitra tompoko ao anatin'ny safidinao tsisy ka tsisy fa raha ohatra indray mbola ato anatin'ny misatro be ianao misy be mihitsy ngoda be mihitsy ny hidirana eo anatin'ny safidinao fa ilay tompony aina izay nahary zao rehetra izao tsy misy hidirany safidinao ka tsy misy arak'izay nefa io iainantsika eo anatin'izao tontolo vaovao hidirantsika izao io izay safidinao ianao ihany ny tsisa vokatra io zay zao le misy iainantsika izao tsy misy tsony zao ny resaka kisendrasendra hoe atao fa saodemba tsisy an'izany milatsaka ny stylo ito ambony latabatra eto misy stylo eto akaikiketo alatsako ny stylo zany eninareo zany izy latsaka ny stylo fa tsy misy hoe sao de mba kisendrasendra sao de mba miantona eo tenatelany eo io stylo io tsisy an'izany fa zay ataon'io sainao hitondran'io sainao nilay aina moramora feno fitiavana ny ao anatinao mankafy fitiavana ny aina fe fankalana ao anatinao le aina zay fankalana ataonao zay feno lolo-potenina mbola enjana be tsy mety avako ao anatin'ny fonao le aina moramora zay lolo-po zay izy hoa tsy maninona zany izy mamela ny safidy malalaka ao anao izy dia eo amin'izay le hoe mahafinaritra ny fiainana rehefa madio ny fo milamina ny saina manampy daholo ny zavatra rehetra asika amin'izay le tena hevitra le hoe madio ny fo milamina ny saina dia manampy daholo ny zavatra rehetra mazava be zany e madio ny fonao milamina ny sainao le aina tolotolo ny ataonao rehetrarehetra manampy ho azy ianao daholo ny zavatra rehetra asika amin'izay ve le izy manko tsapa ao anatin'ny fiainana tsapa ao amin'ny fiainanao isan'andro le izy misy zavatra ozy izy ny saina mijery ana zavatra eo anoloana teneniko amintsika mihitsy ny ty misy zavatra ahoana re amin'ny fomba fijery rehefa ato anatin'ilay fifehezan'ilay mpamorona ny vatatena hoe ratsy io hitan'ny sainao ianao mbola mitafy ny nofo ny vatatenanao tsy na mbola fehezana ratsy kosa lay izy ratsy io fa zao tsy fantatro mihitsy indreo olona fa za tsy mahita hoe ratsy zay zao ny zavatra mahagaga nefa tsy mahagaga le izy rehefa le mandeha mianatra isaky n'le fotoana rehefa mba mianatra mba tsony mody kely mianatra ao dia tsy mahagaga le izy fa mitovy daholo fikatsinina ge ao amin'ny tompony aina mitovy daholo ny zavatra rehetra mitovy daholo ao anatin'ny fahasamihafana azontsika ve zany samihafa ny jerena masitsika hoe samihafa ny bika ny hazo samihafa ny bika ny voninkazo na samy voninkazo afa misy samihafa misy pika rose dahlia verveine orchidée tsy haiko be dia be fa voninkazo daholo ny anaran-dreny fa samihafa fa reny efa mitovy daholo dia ohatran'ny olona ihany koa reo misy olona be dia be reo tsika samihafa dolodolo fa eo anatrehan'ny tompony aina mitovy daholo le vatatena rehetrarehetra mitovy zay ny mampatonga anazy tsy misy hoe mivatatena ny ratsy fanahy sy ny aina fa ny vatatena ny tsara fanahy no sy ny aina fa ny vatatena ny ratsy fanahy tsy sy ny aina atao amin'ilay saina mametraka ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy fa ny tompony aina tiany daholo omeny daholo dia eo le sy ny fanontaniana manara ohatra manazava azy le fanontaniana le baraingo ohatra mandeha hoe ny mpamono olona sy ny mpanao ratsy rehetra koa ve zany sa olo malala dia tiany tompony aina ho aty fitiavana ny azy ny fiainany tiany ka matoa mbola omeny aina dia io mbola miaina io iaina tiany tsisy manavaka an'izanizy ny Andriamanitra ozy izy be izy rena morona hita fa besa moa zany mbola ao anatin'ilay tontolona finoana fa efa manomboka mametraka efa mivoaka le aina ny Andriamanitra inoko dia Andriamanitra fitiavana fa satria sina mbola ato anatin'ilay finoana fa efa tsapany sy hitany ilay hoe ao anatin'ny aina ao anatin'izay mamoaka n'ilay famoronana efa nandray anjara ilay aina fa fitiavana ge
ilay Andriamanitra izay inony. Tsy hitany tsy fantany fa inony. Fa rehefa tena mifanakaiky amin'ilay tompony aina, tena atahorana. Za aloha matahotra. Inona dika ilay atahorana? Satria samyzay tsy mananao foana dia tsy miteniteny foana dia tsy mihinan-kina foana ka. Tsy manana fahasahiana andeha hanao zavatra tsy satria voafehy atao anatin'ilay mpamorona ianao zavatra ratsy. Satria kizy ary ao anatinao dia izay ataonao ihany efa dia hitany. Izay ataonao dia hitany. Tsy sao dia anao mieritreritra ao ambadika eo anao manisa vola ohatra fa nisy vola azo dia nda ho zaraina amin'ny namana ilay izy tsy fantatro. Dia zaraina dia anao mieritreritra hoe 250 ity tsy fantatro dia alors angalo aprimina ny 200 tonga dia any anaty paosy. Name an'ity ilay olona ity 50 000 zany dia ity zany mba ho zaraina ao antsika ireo. Misy firy-tsika ireo? Iray, roa, telo, efatra, dimy. Samy manana an'izay tonga dia division amin'izay zarao amin'izay ary dia samy manana an'izay ary. 200 000 nefa efa ty anaty paosy. Tsy hanana fahasahinanao an'izany satria matahotra ilay zanahary tompony aina nametraka an'ilay izy ato anatin'ilay sombony ato. Izay no mampahafa ny olona matahotra an'ilay Andriamanitra tompony aina sy ny olona mino an'ilay Andriamanitra mpamorona. Azo mazava ve? Mila mahafantatra izany ianao fa misy Andriamanitra anankiroa raha ohatra ka izay ny tiavantsika azy. Andriamanitra anankiroa mifehy an'ity vatantenantsika ity. Dia ny Andriamanitra mpamorona sy ny Andriamanitra tompony aina nahazo rehetra izao. Ato anatin'ity vatantenantsika ity. Miaina miaraka amin'ity vatantenantsika ity mandritra ny fivahinianantsika eto amin'ity tany ity. Dia miendrika isehoany ato anatin'ity vatantenantsika ity ilay mpamorona ao amin'ny saintsika ao. Ilay nahary tompony aina io aina mankafy fiainana amin'izao fotoana izao misy antsika io. Dia izy ny fanahy no hiasany mba hifandraisany amin'ilay vatantenantsika. Mazava tsara ve? Mazava tsara kosa angamba efa manomboka ame mazava tsara amin'izay angamba e. Dia eo amin'izay izany isika no manomboka misafidy amin'izay satria efa mba mahay makany kosa amin'izay e. Makany kosa amin'izay. Eo amin'izay izany isika no manomboka manao izay ahafahantsika mifandray amin'ny vatantenantsika io. Mifehy ny vatantenantsika io. Dia raha ohatra ka mirongatra, tonga dia teneniko ilay teny hoe mirongatra, fa vetivety kely tsy hitantsika koa dia fa etsy ananiny etsy misy sekoly fianarana yoga. Efa misy izy anoany rehetrarehetra any fa mangina tsy miteny izy hatramin'izay fa izao ilay fotoana hitenenany ary isehoany ary ho international be ny eran-tany hivoaka daholo. Yoga. Fa ny diran'izany mbola hifandrirotra satria ny yoga dia efa nivolavolaina tato anatin'ilay saina matsiaro, tato anatin'ilay mpamorona ny hoe misy tsy mety fa aza manao izany, tsy mety. Aza, misy aza be dia be. Fa izao izy tsy tanatsony ka. Tsy tanatsony satria ny aina no mankafy. Avy ato amin'ilay saina mpamorona ihany anefa mamoaka an'ilay yoga ho ankafizin'ilay aina fanaovana an'izay. Azontsika tsara amin'izay ve hoe mankafy fiainana ny aina sy ny hoe ahoana ny fomba hitondrana izay fankafizan'ny aina ny fiainana izay manoloana n'ilay Andriamanitra mpamorona mifehy ny vatantenantsika izay misatro be amin'izao fotoana izao. Azontsika tsara ve ilay saina ilay misatro be tenenina io, ilay saina matsiaro ilay misatro be tenenina io. Azontsika ve izany resaka atao izany dia anjarantsika amin'izay no misafidy manoloana izay. Raha ohatra ka misy tsy azo iza misalasala za eto foana vonona many. Tsisy vola aloha rehefa miresaka amiko. Tonga dia mahitsy be miteny azany ka satria manontany azany daholo ange. Impiry izay dia miteny dia ohatrina izany ny vola omenanao satria nahoana ko vola ange dia avy ny ato amin'ny saina be matsiaro fa izao fotsiny kosa rehefa te hanome anana anao mankafy an'izany mankafy fiainanako. Dia mba faly aina ohatran'izao izany omeny olona vola mahatsiro ange izany zareo e. Atsika indray tsy mba mandany inona izany atsika ankafizina ho an'ny fiainana fa mahafinaritra. Izay ny fandehan'izy ity ankafizina ny fiainana. Anjarantsika fotsiny
no misafidy ao anatin'ny fankafizana ny fiainana. Raha toa ny fonao madio, ny sainao milamina, dia manampy anao daholo ny zavatra rehetra ao anatin'ilay fankafizana fiainana hafa n'izay tontolo izay. Tena hafa izay tontolo izay. Fa raha ohatra ka ny sainao misatroby, ny fonao mbola mihidy, dia ianao ihany dia efa mamaly azy. Ianao ihany dia efa mamaly azy. Na ohatra hoe ny fonao madio fa ny sainao misatroby, dia ianao ihany koa dia efa mamaly azy. Na ohatra ka hoe ny sainao tena efa tsisy vy manarina intsony, fa ny fonao mbola misy lolo-poenjana be, dia ianao ihany dia efa mamaly azy. Izay izany ilay zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao io. Ny ahaizantsika mampiaraka n'ilay fankafizany aina ny fiainana sy ilay saina izay samy manana mety misy azy. Saiko mety saina mbola misatroby, saina mety mbola misarom-boaly, saina efa avy nandalo fitsarana, efa saina efa miala aisa fa efa ilay aina ao anatin'ilay saina mihitsy no efa miaraka mifaly mifampitantana mifankatia amin'ilay aina ao anatin'ny fo, dia miparika mameno ny vatatena iray manontolo. Izay zany eo izao ilay sary misy, sary mitranga ao anatin'ny fivahinianantsika eto amin'ity tany ity. Dia anjarantsika tompoko, anjarantsika no misafidy ao anatin'ny izay rehetra ataontsika. Fa miazakazaka ilay fotoana, ary tsy moramora izy io, tsy moramora izy io fa tena miazakazaka ilay fotoana. Ao anatin'izay ilay fiazakazahana izay nefa no ampahirizana antsika rehetra satria na le teny hoentiko miteny azy ara-sahirana, nefa izay moa nefa ilay misy. Satria hoenjana ny tontolo izay iainantsika. Mahatonga azy hoenjana dia miampita miditra ao anatin'ny atin'ilay tontolo vaovao manko isika io. Ary ahoana fomba filazan'ny zareo mpifembola tany azy rehefa any amin'ny internet rehetrarehetra any. Ny taona 2014 enina ambin'ny folo sy roa ka hatramin'ny 2024 dia misy zavatra miseho ao anatin'ny fifehezana mbola tany. Dia izay miseho moa rahantsika miseho dia rahantsika mahita eo ilay izy izay miseho eo. Fa izay rehetra efa akaiky ny tompony aina tsy manana olana ny amin'izay miseho fa dia miseho eo ariziko, miseho ariziko. Tahaka ny hoe nona hoany sakafo. Voky aok'izay ary, mangetaheta, ay sotronga any. Ohatr'izay miseho. Vaky mivery. Feno kapoaka, tobaka ny rano. Ohatr'izay. Tsisy zavatra vaovao be hoe ahoana. Fa anjaran'ny tsirairay no mandray fanapa-kevitra ao anatin'izany. Anjaran'ny tsirairay no misafidy ao anatin'izany. Fa ny safidinao tsy azonao intsony tahaka izay efa fanaonao taloha hoe no iranona nge no nahatonganana ao an'ity. Tsia, safidy ataonao iny dia ianao no mijenja mizaka ny vokatra iny. Izay fandehana io. Ny zavatra mitranga ihany koa ao anatin'ilay fankafizan'ny aina ny fiainana. Ka raha toa ka olona madio fo sy manana saina milamina no ilay aina mankafy fiainana, ilay vatatena ikorianan'ilay aina mankafy fiainana, sady madio ny fo ny milamina ny saina, dia tena mankafy fiainana mihitsy izy ao anatin'ilay vatatena. Ty zavatra ty avy hatrany dia lazaiko fa sao dia vahina manko, sao dia gaga. Ka hoe fa manino ny ranona ny fantany daholo ny momba ny tenako. Na miresaka fotsiny ary ianao dia efa fantany dia vakiny. Satria nahoana? Ilay aina mankafy fiainana mihitsy no mifandray misintona ilay aina. Izay nge ilay atao hoe miasa daholo ilay resaka onjy, ny attraction, izy loi d'attraction any anatin'ny fifehezany, ao anatin'ny aparatoka sy ny faniriany rehetrarehetra ao, nisy ny loi d'attraction. Fa iny koa misy ao anatin'ilay anankiroa, aina anankiroa samihafa satria izay nge ilay izy io e, ho iray ihany izy rehetra, efa mandeha makany amin'ilay iray ihany daholo, ny fonony ny zavatra rehetra no ariny ilay pahary isika io. Ka sao dia ianao sao dia variana raha ohatra ka sendra hoe mahita olona miresaka amin'ny alika, na mahita olona miresaka amin'ny akoho, na mahita olona miresaka amin'ny voninkazo, na mahita olona miresaka amin'ny vato, na mahita olona miresaka amin'ny hazo, io izy ianao hoe adala io, manaiky izy hoe adala izy, tena adala izy, fa efa sitrany.
fa ny fahasitranany tsy fahasitrananao fa ianao raha mety mbola misatroby izy efa tsy misy vitsony ny saina matsiaro ny efa hafa fa ianao fa mety havita zany hoe masony alika fotsiny jerevanao dia fantatry ny alika ny tianao tenenina fa lasa le alika manao le zavatra le masonao mijery makany amin'le alika dia lasa le alika mandeha manao an'le zavatra tianao ampanaovana an'le alika zany zany mety mitranga dia mety mitranga koa ny biby lava mihitsy le olona laovina arany fa olona efa mavita mifandray amin'le fon'le biby lava le hain'le biby lava dia koa ray aniko ray ihany le aina efa mandeha makany amin'le zany zany le zavatra iainantsika io mandeha makany amin'le aray daholo ny aina rehetrarehetra le aina atao anatin'le olona vatantenan'olona mifandray amin'le aina ao amin'le biby lava dia aza gaga ianao satria efa ile fanahy mihitsy mampifandray amin'zareo mahavita mibaiko an'le biby lava le vatantenan'le olona zany zavatra iainana isy ho avy zany re olona tadidinareo le misy le hoe iaraka ilalao amin'ny menarana lay zaza mena vava misy koa dia ao anatin'iny fa misy ihany koa ny hita maso izay voaray amin'iny inona moa le zaza mena vava inona moa le zazava mena vava ary zareo ilay aina ilay mbola sarobidy le mbola madio be le mbola tsisitsiny mihitsy zay zany hoe zaza mena vava tandindron'ilay aina zay lay aina ao anatintsika ao inona le menarana fetsy tahaka amin'ny menarana aty amin'ny saina aty misy ny afetsena rehefa aizanao mandanjalanja ny ratsy sy ny tsara misy afetsena angezabezana be mivoaka ao anatin'izany dia io le hoe hiaraka ilalao eo zao le tontolo misy atsika izao io ka rehefa hainao ny mampifandray areo araka izay efa nomen'ilay Jesosy Kristy endre tahaka amin'ny menarana mora tahaka amin'ny voromailala hainao ny mampifandray amindreo zay ka zay ihany no ahafahanao miaina ao anatin'ilay tontolo vaovao io na ianao atao anatin'ilay tontolo mifandray mivantana amin'ilay tompony aina na ianao amin'le tontolo anankiray mifanindran-dalana eo akaikiny eo mbola ilay fehezin'ilay mpamorona ilay mifehy vatantenantsika mifanindran-dalana miaraka eo foan'ireo fa izay ataony rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hatramin'ny mpikaroka ara-tsiansa dia ny mitady ny hoe mety tsy gasy ny antsony atsika mety tsy gasy le tenenina fa ny gasy rery le mahafantatra an'le izy miezaka mitady an'izay efa nataony ny gasy hoe fa maninona ny gasy no mampiato ny orana dia miato ny orana fa maninona ny gasy no mandatsaka orana dia milatsaka ny orana fa maninona ny gasy no tsy fantatro alay ny hazo dia pehany dia tsy fantatro lasa mivadika ry fa maninona ny gasy no mahafantatra hoe alay ny tiravikazo ty sy ty sy ty sy ty dia tsakotaina dia atambatra dia apetraka eo amin'ny maratra eo amin'ny vatatena sitrana iny fa maninona ny gasy zany le tediavina amin'izao fotoana izao dia alaina daholo ny fitaovana ara-tsiantifika marahitra be rehetrarehetra hoentina mitady an'izany alaina daholo fa ny gasy tsy mila an'ilay fitaovana ara-tsiantifika sy ilay fitaovana arahitra be fa ny ao anatiny ao ilay fanahy ao anatiny ao no entiny manao an'izany dia izay le teneniko foana efa ao anatintsika eo daholo ny zavatra rehetra dia eo zany zao le ataontsika io le mamerina an'izany ary zay ke nampatonga an'ireo moanina sy ireo any amin'ny Shaolin ry zalahy manao tiara-martiaux enjana be mikoja sy mitaiza ny fanahy io satria zay ny ainao anatiny zay mifankafizan'ilay ainao anatiny tia ankafian'izany hoe mampiasa ny vatana amin'ny alalan'ny fanahy mampiatsika an'io vatana io zay ny tiany le ainao anatiny dia ataony dia iainany dia tena iainany tokoa mahatonga azy hoe isan'andro tsy maintsy manao méditation manao izay irindrany fanahy fito ao anatin'ny fifehezana an'io vatatena io fa rehefa mahay mifampiresaka ireo fanahy fito ireo mirindra miodina tsara daholo ny rehetrarehetra ao dia mivoaka amin'izay ilay antsoina hoe
hazavana raha ohatra ka any amin'ny mpandalany Malagasy atody angavola no filazany zareo azy atody angavola ao anaty ao anarana iantsona azy zany fa le izy any amin'ny sinoa koa mety misy manarana fomba iantsony azy any amin'ny japonais koa any amin'ny karana koa fa izy ray ihany ny tia natongavana ao anatin'ilay izy fa tsy fantatro fotsiny hoe ray ao anatin'lay mifandray amin'ilay tompony ainana hary zao rehetra zao ve lay tianjareo atongavana zay tsy haiko zay amin'ilay kolotsaina hoentin zareo fa ilay teneniko atsika sy fampiresahako amintsika eto dia vokatr'izay le hoe mipetraka tsara daholo ilay miasa tsara daholo ireo teboka fito ao anatin'io vatantenatsika io fa mirindra sy miasa tsara daholo mampiasa manao ny asany daholo lay fanay ao anatin'ireo dia mifandray tsara mankafy 100% ny fiainana ny aina lafatra ny fiainana aisandray antsika na hitoatr'izany ny fahasalamana ao tsara azosika ve tompoko ilay izy hatreo ohatra maromaro vitsivitsy no raisina mba ahafahantsika mahazo azy hoe ay ve ohatrohatr'izay zany ilay antsoina hoe mankafy fiainana ity ohatrohatr'izay zany ny fandehany zareo fa dia mirary antsika rehetra ao anatin'izany mba samy ahita izay tandrifina atsika tsirairay avy tandrifina atsika tsirairay avy hoy aho izay iriko mba ho soa iriko mba ho tsara iriko mba hitondra filaminana iriko mba hitondra fiadanana satria samihafa ny vatatena izay mandray an'izany resaka ataontsika izany fa faniriana ihany moa ny ary zareo faniriana ihany moa ny hafa tsy zatsyinona no manao ny safidy ny amin'ny fiainana izay ianantsika fa isika ihany no manao ny safidy ao anatin'izany dia ny faniriana dia ny hoe mba adio ny fotsika dia milamina ny saitsika dia mba manampy antsika daholo ny zavatra rehetra fa zay le iainana io zay le iainako izao io atsapako zavatra tontolo hafa mihitsiny ao anatin'ny fivahinianana eto amin'ity tany ity dia manomboko izao zany raha sitrakao dia hoe ny fitiavana no fenoy be dehibe ao anatin'ny fiainana dia mijanona daholo amin'izay ilay mifanenjika sy mifankahala fa arahan'ilay aina mankafy fiainana ange io zavatra ataontsika io hoe mba miezaka kely amin'izay mba mivoaka 1 milimetatra raha ohatra ka na dia efa atao rehefa misatro by any aza tsy haiko any amin'ny fo ataovy izay mampilamina azy mba halana le lolo-po fa arahan'ilay aina mankafy fiainana angery zareo zany mba fenoy hafaliana ny amin'izay rehetra atao feno fitiavana fa arahan'ilay aina mankafy fiainana ange zany zareo dia anjaranao ny safidy fa izay ataonao rehetrarehetra io dia tena arahany tena ankafiziny dia ianao zany ny tompony safidy fa mahereza ao anatin'ilay izy ho an'izay hoe mety androany vao nanaraka dia aza raisina ambolony zany zavatra lazaiko zany aloha fa miverina kely maharaka tsara an'lay any aloha any izay rehefa tany aloha tany moa etsy an-daniny tena tsy maintsy ho anokana fotoana satria efa manomboka mifampizara angambo nareo dia melina dia mitombo isan'andro le mpiaino sy mpanaraka baraingo dia mivoatra miazakazaka moa etsy an-daniny ihany koa efa mifo le aina ao anaty eo efa le miparika mameno vatatena ray manontolo ny saina somary efa nasarona ny vy ara le aina ao anatin'le sainao efa miala le aisa dia le aina efa mitaditady lalana dia efa mifandray foana amin'ilay aina goavabe avy any ambony amin'ny alalan'ilay taratra hazavana avy any amin'ilay fon'ny galaksia miantefa amin'ny zavatra noariana rehetrarehetra dia miakatra tsy kelikely eo ihany ilay ahavo ara-panahin'ny saina matsiaro dia tsy mamela hipetrapetraka fa mikaroka dia liana ihany ao anatin'ilay izy dia hoe aiza tokoa ny ara le miainga dia aiza le tonga dia fa maninona noatr'izao ny fiainako inona le antom-pisiko eto amin'ity tany ity dia eo amin'izay ilay izy hoe anjaratsika amin'izay tompoko no manao an'izay mampilamina
sao zany zao vao tena miasa ny teny io zay mampilamina atao anjaratsika manao an'izay mampilamina fa tsisy tsiny tsisy bedy tsisy diso tsisy mitongilana nizaniza mihitsiny ao anatin'izany safidy izay ataontsika izany fa isika tsinona neny manao an'ilay safidy tsika manao an'ilay safidy dia tena tsisy tsiny mihitsy tsisy bedy tsisy diso tsisy mitongilana fa ataovy izay mampilamina ny faniriana fotsiny dia ny hoe mila mahafantatra amin'izay ianao ary mila manaiky ianao zay ny anankiray voalohany indrindra ahafahanao miaina ao anatin'izao tontolo izao mila manaiky ianao hoe io ny zavatra misy ho zavatra io fa tsy manao ohatran'ilay tahaka ny talohatsony hoe tsy possible mihitsy io ka azosika ilay tiana ampitainao anatin'izay mila manaiky ianao hoe reo misy vehivavy anankiroa miaraka mifankaty tena manao fiainana mpivady ohatran'ny fiainana lasy vavy sy reo misy lehilahy anankiroa miaraka tena mpifankaty manao ohatran'ny fiainan'ny vehivavy sy lehilahy miaraka misy ireo dia mila manaiky ianao hoe misy ireo fa tsy mitenitsona tsy possible kosa zao ka izy ary efa hitanao misy io ko tsy possible ahoana ndray asa vao amiko e io hitanao misy io vako vera ho feno ny kapoka mitobaka andrano efa zay ary le izy dia mbola hiteny ihany fanao tsy possible rangahy zao zay manko lefa ataontsika incroyable tsy possible tsy misy efa hita masonao io very olona efa le vatatenanao mihitsy ny efa mahita anazy io izy io fa mbola vitanao ihany ny teny hoe tsy possible sahirany ianao rehefa zay no ataonao dia zay le tiako tenena amin'ilay hoe mila manaiky ianao fa misy io zavatra io izy io tena misy izy io fa tsy hoe manofy akory ianao na ahoana dia rehefa misy izy io inona no ataonao manoloana an'io misy io hitatsika aingakaingana kokoa le ahatongavana eo amin'le fitediavana vahaolana hiatrehana an'le misy no le mbola iodina ianao tsy possible rangahy io miodina ianao mikodina eranytrano miteny hoe tsy possible io fa tonga dia mipetraha dia maneke fa misy le izy io aingana dia aingana tokoa ny ahitanao vahaolana ao anatin'izay zay zany fomba anankiray ampitaina amintsika hoentina miatrika aloha tena tonga dia fampiarana ao anatin'ny fiainana zany mamilava ve mivadinao mamilava ekeo fa mamilava mivadinao dia inona no atao manoloana n'ilay vadinao mamilava zay fa tsy hoe tonga indray zao iny dia tabataba afabaraka amin'ny mpiaramonina mihitsy ny amin'ny ataon'ilay rangahy mamilava indray dia herinany ianao tsy possible mihitsy rangahy zao efa ela ny tenenana an'io fa mbola tsy afaka toka foana hatramin'izao dia jerevy la ny andro mitanisan'ilay afabaraka amin'ny mpiaramonina la ny andro mitanisan'ilay tsy possible mihitsy rangahy zao fa la ny andro miodina mitanisan'iny nefa fotoana laninao amin'iny avy hatrany ianao dia manaiky hoe tena mamilava tokoa ty vadiko ty mamilava ary izy io ka atao ahoana ary moa zany mipetra ina ary nataoko fa mamilava ny vadiko irahako miaina io sa tsy irahako miaina azosika le izy eo le hoe safidy dia tadideo fa ao anatin'izay fahaizanao misaina sy mandinika ao anatin'ny fo madio sy ny saina milamina zay no anampiny ny zavatra rehetra anao azosika amin'izay ve le izy zay le mahatonga amin'ny telefona ataovy madio ny fo ataovy milamina ny saina fa manampy daholo ny zavatra rehetra voalohany aloha maneke fa misy le izy io misy fa efa iainanao isan'andro eo fa mbola zany foana no ataonao tsy possible mihitsy ny zavatra tokony ianao efa io ary izy io amorona zavatra afy ianao zay indray hafa ka zay indray tsy hitako indray zay olazaina amin'izay fa safidinao zay dia eo le hoe safidy mihitsy le izy raha amorona zavatra afy ianao fa tadidiofo tsara fa hoarany iny safidinao mamorona zavatra afy iny tokoa ianao dia rehefa amin'izay fotoana izay azagaga rehefa tonga ny zavatra hafa eo anoloanao ka zavatra fa tsy mifanaraka amin'izay eritreretinao na tsy sitraponao izy ianao ny atao raha mbola tsy afaka ka ty tonga indray ianao no teanao an'izany fa tsisy hidirako ianao no te hisafidy an'izany tsisy nidiran'ny lehibe amin'ny fokotany zany na nidiran'ny mpitatana raram-bahoaka
anao zany azontsika amin'izay ilay izy mila amin'izay isika io mandray fanapahan-kevitra ny an'ny hitondrantsika ny fiainantsika fa rehefa tsy anao sika ringana rehefa ringana dia hoy aho hoe mahereza raha avako mahereza fa vao manomboka izy ity mbola lavitra ny dia raha tsy hoe efa hiraraka angano nofo dia mba mody vetivety aloha miala sasatra fa miverina ihany rehefa ho avy le fotoany iverenana zay indray hafa tapitra aloha zany ny fotoana izay niarantsika tamin'ity androany ity sitraka sy telina indrindra re tompoko ary dia manome fotoana ho amin'ny manaraka indray dia ny fandarana izay arantsika aza tao mahasorena raha ohatra ka sendra miverimberina fa ny fanapahan-kevitra avy hatrany foana anao avy hatrany dia raisina miainga avy amin'ilay fanontaniana mipetraka marobe sy ny SMS tonga marobe dia avy hatrany tonga dia averina ilay izy dia iainantsika mahafinaritra foana ankafizina foana re fiainana satria ao anatin'ilay izy miverimberina famerimberena anazy koa misy ny namantsika tsy inona mbola tsy naharaka fa mety hoe zao vao manomboka miaino sy mandray an'ilay izy dia aza tao manahirana mihitsy ilay izy raha miverimberina zany eny are tapitra ny fotoana izay niarahantsika tamin'ity androany teto ity Dafara-Jauna sy Zandra Manono mifarimbona miangala ny lafiny teknika Saolo Malala no manoloana micro isika rehetra izay efa niantso ary mbola iantso ary miantso ao amin'ny 034 43 558 57 sy ny 033 74 217 57 isika rehetra izay niaino sy nanaraka tany tokantranona tany amin'ny taxi be anaty tomobile izay toerana misy atsika rea mety daholo isika rehetra ireo no ny famometanana dia niaraka nanatonotosa ny baraingo tamin'ity androany teto itiko dia sitraka sy telina indrindra tompoko finaritra daholo ny ambany lanitra madio ny fo milamina ny saina manampy daholo ny zavatra rehetra tiako daholo isika veloma tompoko Baraingo eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Baraingo. Politika. Baraingo. Toekarena. Baraingo. Finoana. Baraingo. Fanabeazana. Baraingo. Fialamboly. Baraingo. Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Baraingo. Baraingo miandro valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahevitra ny baraingo. Anasa vahiny ny baraingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiainy ihany koa ny baraingo. Baraingo. Fandaharana arahanao. Eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio.